Pasteur Rakotondramora Henri avy amin'ny fiangonana Pentekôtista mitambatra eto Madagasikara no vahintsika amin'ity takariva ity amin'ny tontolon'ny finoana. Miarabanao pasteur, tonga soa amin'ity takariva ity. Ya miarabanao misy anjaka miaraban'ny mpijery fahita lavitra matevy ihany koa. Matoa ianao tonga eto pasteur amin'ity takariva ity, efa hita ihany koa ny ataontsika hoe fampahafantarana amin'ny fahita lavitra. Misy ny hetsika karakarainareo eo anivon'ny fiangonana Pentekôtista mitambatra. Ino ny hetsika pasteur? Ya ny fiangonana Pentekôtista mitambatra tokoa isan-taona moa dia mikarakara conférence lehibe. Io conférence io izay atao amin'ity taona ity dia conférence générale sy ny filazana azy, izany hoe manerana ny faritanina Antananarivo rehetra, manerana Madagasikara hatrany amin'ny ambanivohitra lavitra indrindra, ny tonga mivory ao amin'ny toby Ambohidratrimo, toby nasionaly fiangonana Pentekôtista moa izy io. Isan-taona izy ity no tanterahanareo raha ny fanazavanao teo. Inona no mety hoe hampiavaka amin'ity taona ity dia aiza indray izy natao amin'ity indray mitoroka ity? Ya araka ny lazaiko teo ao amin'ny toby nasionaly Ambohidratrimo no natao io fotoana lehibe io. Tena manana ny mampiavaka azy tokoa io hetsika izay taona io, ny tena marina hoe conférence ny ilazana azy izay ampianarana ny tsiraray avy, ny fiangonana tsiraray avy nomezana fampianarana toriteny. Ny mampiavaka azy dia ny fahatongavan'ilay filoha maneran-tany fiangonana Pentekôtista mitambatra ho avy eto Madagasikara izy amin'ny fotoana io, hampianatra sy hampiofana ny tsiraray avy, hampiofana ny mpitoriteny, hampianatra ny membre tsiraray avy ihany koa izay tonga ao amin'ny toerana io, indrindrandrindra moa hampianatra ny sarambabem-bahoaka maro izay tonga ao izay nasaina ho avy ao anatin'izany conférence izany. Faharoa manarakaraka an'izay koa misy anjaka dia ny fanosorana manokana andreo mpitoriteny izay misy eo amin'ny 470 eo fanosorana ordination ozy izay, izany hoe ambaratonga ny karatra mampitoriteny ao fiangonana Pentekôtista mitambatra, eo anivon'ny fiangonana Pentekôtista mitambatra ihany moa izany. Dia io ny fotoana manokana izay hanosorana azy ireo. Somary ataontsika hoe lavalava iny ilay fotoana natanterahana ny letsika. Inona no mety zavatra ho hita ao anatin'ireo hetsika ireo na hoe mifandaharam-potoana zany? Ia, ny zavatra hita io moa fotoam-pivavahana lehibe, isaky ny maraina manomboka amin'ny 7 ora sasany eo dia misy fanoloran-tena eran'ny fiangonana, ary isaky ny adiny iray eo dia mandray fampianarana foana ny fiangonana, fampianarana ny baiboly, fampianarana ny tenin'Andriamanitra, toriteny, ary mitohy izany hatramin'ny hariva. Ny hariva dia vavaka manokana, vavaka lehibe mihitsy arahana alitara, vavaka mba handraisan'ny olona famonjena, handraisan'ny olona fanahy masina, ary koa tsy izany ihany fa handraisan'ny olona fanasitranana ihany koa ho an'ireo mba hatsapa-tena fa tena fatorany aretina sisa. Ny tena zava-dehibe aminay moa dia ny andraisan'ny olona famonjena, dia izay ny tena anisany zavatra manokana ho atao isakariva, fivoriana manokana isakariva izay anasaina ny olona rehetra mihitsy na izy na izy. Fa kosa asiana fanazavana kely fotsiny ihany, ny 2 septambra no manomboka ity fotoana ity, izany hoe amin'ny latsinainy moa izany izay erahana ao amin'ny mpitoriteny manokana aloha ny 2 septambra ka hatramin'ny 4 septambra. Ny pasteur rehetra manerana Madagasikara nandray fampiofanana avy amin'ny vahiny izay mariako manoroka neto ny vahintsika dia le filoha maneran-tany araka ny teneniko teo, ny anarany dia ny révérend David Bernard. Ary ny 4 ka hatramin'ny 7 septambra kosa dia ny erahana membre tsiraray avy, fa ny isakariva dia anisany ny olona rehetra na izy na iza mba ho tonga ao amin'ny toerana io, izany hoe ho atao ho an'ny daholobe ny fotoana isaky ny hariva amin'ny 5 ora eo. Dia faraparana ihany koa ndray zazakitsika pasteur, ny tsara indrindra angamba dia ianao mihitsy no hitondra fanentanana ataontsika hoe ho an'ireo mpino tsy ankanavaka ho avy mavitrika amin'ireo fandaharam-potoana izay efa voapetraka ireo. Marina izany, ho an'ny fiangonana tsiraray avy manokana aloha no meko fanentanana dia ny hoe fotoana manokana tompoko io, ary tsy maro no fotoana mety erahantsika amin'ny vahintsika dia ny filohan'ny Pentekôtista maneran-tany. Noho izany tena fitahiana lehibe ho antsika mihitsy io fotoana ny conférence io tiako raha ohatra ka tena anao izay azo atao mihitsy ny tsiraray avy, i sakrifisy kely ana kely mba handany vola arena kely
ho amin'ny mba handraisana fampianarana. Ny faharoa farany dia ho an'ny rehetra kosa zay rehetra mandrenay sy mahitanay amin'izao fahita lavitra zao, entaniny ianao tompoko zavatra manokana tsy ho takatry ny sainao no raisinao amin'io fotoana io, satria ny mpitoroteny maro samihafa ao dia ifandimby hampianatra sy hitoroteny aminao ary koa ny zava-dehibe aminay dia ny hoe i fotoana io dia fotoana misy fanatrehan' Jesosy mahery mahagaga vavaka lehibe ho an'ny tsiraray avy mihitsy anova amin'ny fiainanao fotoana io andraisanao famonjenaka dia tongava maro tompoko. Isaorantsika ny pasteur Rakotondramora Henri avy amin'ny fiangonana Pentekôtista Tambatra nasain'ny fampahalalam-baovao tamin'ity zakarevo ity. Isaorana fenonao pasteur dia mirary soa mihitsika. Saotra betsaka misy anjaka.